ao anatin'izay indrindra ara no hidirantsika eo anatin'ny lafiny ara-politika mahakasika an'izay fametrahana ny gouvernemanta vaovao izay indrindra anisany andrasana fatratra amin'izany ara-moa ny fanendrinan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mikasika io ary dia nitondra ny fijeriny ny docteur Jules Etienne Roland izay filoha national ny Madagasikara fivoarana na mafy. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina no tompon'ny teny farany amin'ny fanendrena prime ministre araka ny hevitry ny docteur Jules Etienne Roland. Ny fanendrena prime ministre izay nisoritany ihany koa fa efa voalaza ny lalam-pandrenany. Izany dia ho any amin'ny député no manana hevitra amin'izany sy any amin'ny président de la république. Izao dia docteur Jules Etienne nanolotra ny président de la république dia normalement efa misy constitution dia miandry an'izay isika. Izany hoe ny filoham-pirenena no tokony hanapaka farany izay zany tokony arakaraka izay lista atolotry ny député eo. Izy ny anarana atolotry député dia amin'iny izy manapaka. Izay ny fahafantarako azy. Ny docteur Jules Etienne Roland izay ao anatin'ny anarana miodikodina amin'izao fotoana izao ary heverina fa mety ho prime ministre. Ny anaran'ny prime ministre izay andrasany rehetra amin'izao fotoana izao ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.